Nampahafantariny ny ministerany fahasalamam-bahoaka androany ny fisian'ny hetsika herinandro ny fahasalaman'ireny sy ny zaza izay hanomboka ny herinandro ho avy iny. Hetsika izay ho totsaina manerana ny nosy ary arahana amin'ny mpiara-mombon'antoka vahiny toa ny UNICEF. Fanazavana. Ny 7 amby roapolo, 8 amby roapolo, 7 amby roapolo, 30 ary 1 amby 30 oktobra ho avy izao no hanatanterahana ny herinandro fahasalamana ny reny sy ny zaza. Tanjo napetraka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny ampihenana ny zaza maty ho 9 isaky ny zaza ary teraka. Izy io dia efa fanaontsika foana dia indroa isa-taona dia andihan'ny 7 amby folo ilay ataontsika manomboka ny alatsinainy izao zany a. Dia ny zavatra atao zany mitolotra misy a, dia misy ho an'ny reny bevoka, misy ho an'ny zazakely. Dia ny andrembin'ny zazakely a, misy ilay fanaovana vaksiny a, dia misy ny fanomezana efa odi-kankana efa voasoratra any anatiny. Dia ny aretina mbola misy io zany a, matoa zany atao vaksiny dia arovana amin'ny aretina ny zaza nefa mahagaga fa mbola betsaka ihany ny zaza tsy dia manao vaksiny atao amintsika. Dia izay ny isany anaovantsika an'ilay CCME mba hanatratrarana amin'ny tanjona mba tokony betsaka satria fantatsika fa ny vaksiny tsy manday tsy raha tsy betsaka ny vita vaksiny. Ho an'ireny, anisan'ny tanterahana mandritra ny herinandro fahasalaman'ireny sy ny zaza ny fizahana amin'ny fitondrana voga ary fanomezana odi-kankana ireo bevoka manomboka eo amin'ny fahefa-bolan-kibo. Manerana ny nosy no hanatanterahany hetsika SSME andihan'ny 7 ary maimaim-poana ny fandraisana azy ireo eny amin'ny tobim-pahasalamana sy ny toerana voatokana ho amin'izany. Raha tsy ahifina tamin'ny herinandro fahasalaman'ireny sy ny zaza andihan'ny 9 dia zaza 9 hatramin'ny 7 amby 10 volana, miisa 7 amby 30 sy 900 sy 9 alina sy 3 hetsy no nahazo vitamina A. Zaza miisa 7 amby 20 sy 300 sy 5 sy 5 alina mivita vaksiny BCG. 7 amby 7 sy 400 sy 7 sy 7 alina na 7 amby 10 faingo 4 isan-jato mivita DTC PIB 3. Vehivavy bevoka 4 amby 7 sy 300 sy 7 alina no vita vaksiny.